vao efa nisarika mpizahatany maro Mahajanga tamin'ity taona ity ho an'ny lehiben'ny faritra Boeny dia ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa no isan'ny nazahoana izany fahombiazana izany ankoatra ireo hetsika isan-karazany natao indrindra hialana voly. Ny tombobe tokoa ny fizahan-tany tamin'ny Mahajanga tamin'ity taona ity. Raha nambaran'ny filan'ny faritra Boeny dia vokatry ny asa fanatomboka ela izay toy ny fanamboaran-dalana nataon'ny fanjakana, ny lalana izay nampitain'ny Mahajanga Sarinvohitra izany ary ihany koa ireo lalana tapitana an-drenivohitry ny faritra Boeny ao. Toy ihany koa ireo hetsika isan-karazany izay mikorakaraina tany an-toerana. Misy mpivarotsana misehatra ny tourisme mandeha hitanareo tsara fa tsy ampy aza ny isan'ny hôtely mandray vahiny indrindra tamin'ity taona ity fa izay zavatra izay mametraka fiara-miasa eo amin'ny office régional de tourisme mba ahafahany zareo mametraka ny fotodrafitrasa moyen na infrastructure moyenne amin'ny ireo touriste na farmaciste. Faharoa koa eo amin'ny fahatsarany lalana eto am-papitanana Mahajanga hita fa misy fivoarana betsaka raha hitantsika maromaro ny lalana efa simba teo aloha amin'izao fotoana izao hita fa voamboatra ny fitondram-panjakana ary mbola hitohy izay fanamboaran-dalana izay. Fahatelo manaraka an'izay amin'ny tontolo ambanivohitra. Amin'ny tontolo ambanivohitra moa mila ezaka lehibe atao satria anisan'ny sompana Madagasikara moa ny Mahajanga amin'ny vokatra vary, famboarana vary, sotra faharoa. Nefa taty aoriana moa izy io noho ny olana eo amin'ny environnement dia ny asimba tsikelikely zany ny lemaky ny marovoainy fa na izany na tsy izany misy ezaka natao hiarana amin'ireo mpiara-mombon'antoko maro manatsara ny fotodrafitrasa indrindrindra any amin'ny faritra Marovainy mba ahafana mampiakatra ny vokatra azo amin'ny vazy. Hiezaka ny ara-asa amin'ny sampandrarahany fizahan-tany ny faritra mba entina hampandrosoana bebe kokoa sehatra eo amin'ny taona ho avy. Fotodrafitrasa maro natsangana samboarina amin'izany.